Manasantsika rehetra hitsangana hira ny avia miondre ataontsika maredina tsara ho fakasitra antsika n'Andriamanitra nitondra antsika eto androany. Andiny voalohany sy faharoa. Salamo ho an'ny mpampianatra hira amin'ny zava-maneno tendreny salamo nataon'i Davida. Ry Andriamanitry ny fahamarinako valio aho raha miantso anao. Ianao izay mahalalay amin'izay mahapokitray, mamindrafo amiko ary enoy ny fivavahako. Ry zanak'olombelona mandra-pahoviana no voatsirasira ny voninahitro. Mandra-pahoviana no itiavanareo ny zava-poana sy tadiavanareo ny lainga. Fantatro fa efa nofantenany ave ho azy ny olo-ty vavaka iray ka miaino ave raha miantso azy ao. Matahora ka aza manota intsony, mitenena anakapo ao ampandrianareo ka mitsahara. Amen. Dia faly izahay telo menadahy ety anoloana miarabanareo tratra izao sabata izao. Miarabanareo tongeto, miarabanireo any atokantrano any, miarabanireo rehetra nanokana ity andro ity mba ho sabata fitsaharana ho an'Andriamanitra. Engane mba hiavaka tokoa izany andro izany ary atsapatsika ny fitiavana sy ny famindram-po izay mbola azontsika amin'izao toe-java-misy amin'izao fotoana izao mbola navahana isika afaka hanaja izany sabata izany. Ka dia tsy alamainy isika na ny any atokantrano na ny any amin'ny toerana rehetra misy azy any na ireo manaraka amin'ny fahitalavitra ihany koa na isika eto an-toerana mba ahazo ny fitahiana izay efa nomaniny Andriamanitsika ho antsika androany. Manasanareo iredona iaraka aminay ny hira tsara indrindra andiny voalohany, faharoa sy fahatelo. Tsara indrindra. Mandakiza
raha malalo misaotranao zay fa mbola nomenao fotoana fahanay mamela heloka tony namelanao ny heloka keo fa mialan-keloka tsy nisy fepetra nataonao anay ary misaotra satria mbola afaka namerimberina ny lesona sekoly sabata midika fa zay tianay atao amin'ny tenanay zany eo voavela heloka dia tokony ataonay amin'ny afako tsy misy fepetra misaotra no zany lesona mahafinaritra izany ankehitriny zay dia tonga eto an-tranonao idera ny anaranao ankalaza ny anaranao satria tsara ianao ary nitay anay ianao nanome rivotra nanome aina sy fofinaina nanome sakafo nanome trano nanome fianakaviana sy namana zany rehetra zany dia maimaimpona avokoa tsy misy tambany tsy misy novidiana vola koa dia rainay ny anaranao tompo mandritra ty sabata tontolo ny andro ity tsy ny maraina ihany tsy ny atoandro ihany fa mandra-pariva ny andro dia aoka izay atsapa fisaorana reconnaissance tanteraka ny amin'ny zavatra izay nomenao anay maro aminay ny mbola any ampiala-tsasatra ampio izy ireny ary arofy ta io mba tena ikoka izany fialan-tsasatra izany amin'ny lafiny tena izy apatsay vo anay koa nefa fa sabata androany ka na inona ataonay dia ataovy mifampitohy aminao ny eritreritray ny vetsony ny fonay ny famindranay ny fijery ny fiteny ny momba anay rehetra dia mba mifanojo amin'izany sabata masina izany da iny tsiraray avy aminay eto na ny kely indrindra na ny tanora ny lehibe zokony indrindra ireo zay mijery sy miaino anay ny tokantrano tsirairay avy miparitaka amin'ny eran'izao tontolo zao noho ny teknôlôjia dia ataovy indray mijery eo ambany fahasoavanao zay androany ataovy sabata fifaliana ity sabata tontolo ny andro ity sabata zay ialan'ny entamavesatra rehetra sabata fanasitranana koa ny aretinay rehetra sabata koa zay azahoanay migoka ilay fitahinao zay fanomanao anay sahady manomboka androany ary mitohy mandritra ny herinandro vaovao zay hodiavinay manomboka raha-pitso tompo mitoera aminay androany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Efa fantatsika ombieny fa raha tsy miakatra mivadika H2O zay moa le formule chimique an-drano iny H2O iny mivadika ho lasa H2 na O2 zany hoe lasa entona dia tsy ho lasa rano mihitsy ho lasa rahoana ary iny rahoana iny no irotsaka ho lasa ranonorana tsy possible tsy mety ny angataka amin'Andriamanitra fitahiana isan'andro fako zao nefa tsy omentsika ny an'Andriamanitra tsy maintsy mivadika entona ny rano zay vao lasa rahoana ary zay vao lasa orana mivatravatra mampitsileny-denoka ny tany mampitsiry ny ahitra manome aina ny ravikazo ary manjary manome voany ho lasa voankazo ho antsika manasanao androany mba hieritreritra lalina an'izay processus tsotra izay inona no avalinao an' Jehova ny noho ny soa rehetra nataony taminao inona no avaliko an' Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko andeha isika hitondra eo anatrehan'i Jehova izay vokatry ny fotsika fa izay manome ampifaliana mantsy araka ny efa fantatsika no tian'Andriamanitra tsy ny montant loatra fa ilay fanomezana ampifaliana avy amin'ny fo
mety efa misy nanomana mihitsy ary azadino fa efa tapakitsika tamin'ny herinandro lasa fa ny atsasaka ny fanatitra omentsika dia atokana ho an'ny implantation de l'église na indrindraindrindra ny bâtiment izay efa homanin'Andriamanitra ho antsika sy koa ny asa fitoriana izay eritreretintsika ho ampiarahana amin'izany projet zany. Akoatra ny 50 isanjato ny fanatitra ho atokana ho an'ny implantation dia entanina foantsika isaky ny sabata. Raha misy manana fahafahana na ohatrinona na montant kely indrindra zay eritreretinao na montant be indrindra zay eritreretinao dia raisina hikarakarana izany projet hividianantsika bâtiment hiangonantsika izany satria lafo dia lafo ny manofa trano. Koa matoky ny fahalalan-tanantsika mitovy amin'ny hatramin'izay ihany, tsy voazao akorytsika ny malalan-tana efa hatramin'izay, dia matoky ny fahalalan-tanantsika amin'izany projet mahafinaritra izany. Misy feokira ny zava-maneno ary mandritra izany dia angatahana ny tompony andraikitra sy ny diakona andeha eny amin'ny laharany eny mba anangona ny fanatitra sy ny ampafolony ary izay projet momba ny implantation de l'église. Antsika n'olitra mifanatitra favakintsika Jesosy misaotra anao satria mbola nomenao fitahiana indray izay ka nahatratra ity sabata ity sy afaka nanolotra ny kely izay nanananay irinay raha mba natolotra amin'ny fonay izany Jesosy sao dia irinay mba vita be eo amin'ny asanao indrindra fa ny amin'ny fiangonana Emasetel sy fitoriana ny filazantsaranao dia taio ny tsirairay aminay izay nandrotsaka izay kely nananany tamin'ity androany ity dia taio koa ireo izay tsy afaka nanolotra apetraka eo am-pelatananao ny toany sabatanay ka aingany ity sabata ity Jesosy mba ho sabata tena feno fifaliana tokoa miaraka aminao dia izany no iriko sy angatahako amin'ny anaranao irery any. Amen. Que c'est beau. Merci d'être venu avant même que je vous appelle. C'est magnifique. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire. On va donner un titre
mon Dieu ne fait jamais d'erreur. Vous vous rappelez bien de ce titre, d'accord? Un jour, il y avait un roi et il avait un serviteur. Le roi est parti, il a décidé un matin d'aller chasser. Donc il a emmené son serviteur. Ce serviteur du roi, il est différent de tous les autres. Parce que lui, il n'arrêtait pas de parler de son Dieu. Du matin jusqu'au soir, il trouve toujours des raisons pour dire que son Dieu est merveilleux, son Dieu est magnifique, son Dieu fait des miracles. Et surtout, son Dieu ne se trompe jamais, il ne fait jamais d'erreur. Donc ce jour-là, il est parti aller chasser avec le roi. Et en plein milieu de forêt, le roi fut attaqué par une bête, une grosse bête. Et le serviteur, fidèle à son roi, il a tout donné pour protéger le roi. Il a même fini par tuer la bête. Mais malheureusement, la bête a eu le temps de manger un doigt du roi. Et le roi, il était fâché. Il lui dit, mais t'aurais pu me protéger mieux. Et puis le serviteur a dit, mais j'ai quand même tué la bête, il aurait pu vous dévorer complètement. Et le roi, il a demandé, il a parlé, donc, non mais là, ton Dieu, il était où à ce moment-là? Il était où? Et le serviteur, parce que c'est pas vraiment juste par habitude qu'il dit que son Dieu, il est fidèle, il ne fait jamais d'erreur, mais il est persuadé que son Dieu ne fait pas d'erreur. Donc il a dit, mais ce qui est sûr, mon roi, c'est que Dieu n'a pas fait d'erreur. Il vous a protégé. Le roi, il est fâché. Il a dit, mais tu te moques de moi. Je vais t'envoyer en prison. C'est pas juste quand même, parce qu'il l'a protégé. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas juste. Il aurait pu être récompensé, au contraire. Et il est allé en prison, malgré tout. Et même en prison, qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce qu'il dit encore aux prisonniers? Que son Dieu ne fait pas d'erreur. Les gens se moquaient quand même. Mais tiens, mais ton Dieu ne fait pas d'erreur, mais toi tu te trouves en prison. C'est quoi ce Dieu qui te met en prison? Et pendant ce temps, le roi, qui a son habitude d'aller chasser à chaque fois, il est parti chasser. Mais cette fois-ci, sans le serviteur. Parce que le serviteur, il était où à ce moment-là? En prison. Et c'est qui lui a mis en prison? C'est le roi lui-même. Donc le roi est allé chasser. Cette fois-ci, il fut capturé par les gens de la forêt. Vous imaginez le roi dans un filet? Et les indigènes, comme on appelle les gens qui vivent dans la forêt, qu'est-ce qu'ils vont faire du roi, à votre avis? Le prisonnier. Plus. Ils ne vont pas se contenter à le mettre dans le prison, hein? C'est un peu bizarre, mais le manger? Pas tout à fait. Mais ils vont le faire. Il va faire quoi? Il va le tuer. Ils vont le sacrifier. Parce que ces gens-là, ils ont un drôle de Dieu. Leur Dieu a besoin de sacrifices et il faut que ce soit un enfant ou une grande personne. Et pendant ce temps, le roi, donc, il savait qu'il allait être sacrifié, donc il va mourir. Et quand ils ont regardé, ils ont dit, mais tiens, mais c'est pas possible, on peut pas lui faire lui donner un sacrifice. Il a un doigt de moins, lui. Et notre Dieu, il veut une personne intacte, sans défaut. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont relâché le roi. Oh, quel miracle! Et qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il s'est précipité pour aller en prison, pour voir son serviteur. Et lui a dit, je suis sûr, ton Dieu, il n'a pas fait d'erreur. Je suis sûr. Parce que, voilà, je suis sauvée. Parce que j'avais un doigt de moins. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que pourquoi ton Dieu t'a mis en prison? J'arrive pas encore à les réaliser. Et le serviteur a dit, mais oui, il n'a pas fait d'erreur. Il vous a épargné la vie, mais il m'a épargné moi aussi. Parce que si j'étais allée avec vous,
Les indigènes m'ont capturé. Comme j'ai pas de défaut, j'ai pas de doigt de moins ni un pied de moins, ils vont me sacrifier. Il allait me sacrifier à votre place. Donc, l'histoire, j'arrête là l'histoire. Parce que nous aussi, même les enfants, il y a des moments, il y a des jours, on dit mais oh là là, mais pourquoi il pleut? J'avais envie de sortir avec papa et maman aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? On grogne tout le temps, les grandes personnes aussi, hein, je vous dis, hein, les parents aussi, ils ont aussi ça. Mais ce que nous devons garder dans notre tête, Dieu fait toujours tout pour notre bien. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait toujours ce qui est bon pour nous? Pour nous protéger. Parce que Il fait tout pour que nous soyons en bonne santé. très bien, parce que Surtout, il nous aime. voilà, c'est surtout ça. À partir de maintenant, avant de sortir de votre chambre, avant de sortir pour aller dehors, confiez-vous à celui qui ne fait jamais d'erreur. D'accord? Qui me promet qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont faire ça? Levez le doigt de ce qui va me promettre. Et Jésus, il voit hein, qu'à partir d'aujourd'hui, vous sortez plus de votre chambre sans avoir confié votre vie à Dieu chaque matin. D'accord? Merci beaucoup. C'est ainsi que ça finit notre histoire. Je vous souhaite de passer un très bon sabbat. Très bonne histoire. Ripanu taenu mesifetra izao ni futona ni fami jampu Hakaren bafu ireuta fanau dauveri Kaitali nifu manatulani tiang pitu fani oterelana navu jana Matisi baisulu ana masundina yuku ngefamili namye yafalini sakita eti Tudiunifu banati chiare nitsignufa zaniari yari man
ampitso fanio onjereo laina lavotrana emiombo ery dia euka vary matisy mba isoloana dienizambolary ilay feo tena ty feony Jesu miantso ana mamalia oe nateyefa nani indro tompo reny foko wana manatonany tsy ampitso fanio onjereo laina lavotrana emiombo ery dia teuka vary matisy mba isoloana manatonany tsy ampitso fanio onjereo laina lavotrana emiombo ery dia teuka vary matisy mba isoloana. Amen. Naravatsika tsirairay avy natratra an'izao fotoana izao. Tsy tena hoe jeriatrika fa ngamba ny efa misy soratra ito hoe inona za androany. Inona za androany? Tsy mpilivra ntsony androany a. Tsy mpilivra ohatran'le tamin'ny farany androany fa polisy. Ka izao rehefa mahita polisy nareo a dia inona zavatra tonga ao an-tsainareo voalohany? Manotra? Za dia nahita expérience azo lazaina hoe mampiomehy any amin'ny io polisy io, izay no nahatonga nanana an'izao eritreritra izao. Satria zareko aminareo fa za zany tsy haiko hoe za mihitsy ve ny raha tsy vitana, fa isan'andro aho mandeha mivoaka ny trano a miaraka amin'ny rehetrarehetra, permis de conduire, taratasy ny sisa, tsy mba voasava zany mihitsy. Fa tamin'izay andro anankiray izay a, tamin'izay ihany no tsy netiko ny permiako dia voasava. Za mihitsy ve ny raha tsy vitana?
efa lesina anankiray zany hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra dia tokony ho ara-dalàna ianao, mila azo antoka ny fiainanao hoe na raha izao any voasava na rapitso any voasava tsy miala ao an-trano a raha tsy complet a ny zavatra tokony ho entiko. Manasanao anondrika ny lohanao a hiaraka hivavaka-tsika. Andriamanitra ray masino voreto izay amin'ity androany ity, mba te ho ampahirezinao izahay satria maro ny zavatra misy angojo eo amin'ny fiainanay. Mba te haka-hery vaovao avy any aminao izahay Andriamanitra, ka mitenena aminay ary androany fa mino anao izahay. Amen. Andeha aloha jerentsika kely a ny ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa. Dia io Jaona voalohany toko faharoa no diniantsika androany. Ny ao amin'ny andiny voalohany, anaka izany zavatra izany no soratako taminareo a mba tsy anotanareo. Vakiako fotsiny aloha le izy a, dia samy mihaino tsara. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny fahotantsika ihany a, fa noho ny an'izao tontolo izao. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fiarana kely amin'le resaka polisy teo satria za polisy androany. Rehefa mahita anareo dia ahoana ny ao an-tsainareo izy nareo? Anisany ny ainako tamin'ny kely ihany koa, izay moa zany le mbola kely dia tianay le mipetraka eo amin'eny eo amin'ny devant. Nefa tsy azo atao izay, tsy azo mipetraka eo ny ankizy kely a. Dia rehefa mahita polisy dia hoe misitria ao ambany ao. Tsy haiko rehefa nisy nanao izay koa nareo tany Madagasikara moa, fa eto ilay izy somary sarosarotra ihany izay. Dia rehefa mahita polisy dia misy polisy fa misitria ato dia afaka ve ilay polisy dia voaka. Dia ohatr'izay koa namaika be ohatran'inona azy ianao a, tara andeha hiasa, tara andeha hivavaka, dia mandeha mafy be any anaty tômôbila, anaty autoroute, mandeha mafy be. Dia rehefa tonga hoe misy radara ao aloha ao, na maika ohatran'inona ary ianao tsy maintsy pedesina foana amin'ny frein, mandeha mora foana ianao satria misy radara. Iza nametraka n'iny radara iny? Zay polisy. Mbola ao foana le tahotra na polisy. Ka raha manontany anareo zany hoe rehefa inona ny zavatra ao anatinareo voalohany rehefa mahita polisy a, dia mety hoe matahotra ianareo. Na mety misy ohatra anankiray koa hoe mody alina loatra zany. Tengambany aloha mpidiniko. Mody alina loatra ny anatin'ny toerana mangingina. Dia imagineo le scène hoe toerana tena malaza misy mpamon'olona, malaza misy manendaka. Dia imagineo anatin'ny toerana maizina be iny ianao mandeha irery a, misy polisy tapika avy any. Dia inona ny ao an-tsainao, mbola matahotra ve ianao? Tsy matahotra intsony satria polisy iny manana ny lalàna iny, miaro anao iny, ary asan'ny polisy ny miaro anao. Amin'ny fotoana anankiray zany ianao vao mahita polisy a, dia matahotra satria ahoana? Satria ianao a mandika lalàna, satria ianao tsy ao anatin'ny lalàna ny mitondra zazakely eo amin'ny devant. Nefa ianao mbola manao izay, dia rehefa manao izay ianao dia matahotra ianao rehefa misy polisy. Dia rehefa ao anatin'ny toerana anankiray indray ianao hoe ao anatin'ny tahotra no mahita polisy, dia ny polisy indray a no eo ho fiarovana ho anao. Fiarovana sa fanamelohana. Izay ny lohateny lehibe ho resahantsika androany. Ny polisy zany a manana anjara asa anankitelo lehibe izy. Voalohany a, raha resaka fifamoivoizana fotsiny ny resahako a, dia mandrindra izy. Mandrindra ny fifamoivoizana mba tsy hisy ny accident. Mandrindra ny fifamoivoizana
mba tsy isiany olona ohatran'le hoe avoakany avelana ny loha dia hoe anareo raha nga miala teo mba tsisy ny disadisa zany eny amin'ny nanatina rond-point na ohatra zany a dia eo ny polisy a andamina an'izay zavatra zay. Anisany ihany koa le resantsika teny hoe miaro a ny polisy, miaro anao amin'ny loza, asan'ny polisy zany, miaro amin'ny tanàna tsy hidiran'ny fahavalo, asan'ny polisy zany. Dia anisany anjara asany anankiray koa ny manasazy a ny inona ny sazian'ny polisy? Ny mpandika lalàna. Zay le tena tiako zay, ny mpandika ny lalàna, satria ny polisy dia lalàna, ny polisy dia manana ny lalàna. Za zany dia lalàna androany, polisy androany fotsiny ty a. Dia zao amin'ny maha kristianina atsika dia nametraka lalàna ihany koa Andriamanitra, nametraka polisy ihany koa Andriamanitra. Dia inona ny polisy napetraka Andriamanitra amintsika? Ny didifolo. Zava-dehibe zany. Polisy, didifolo, lalàna. Ka nanaovako manokana izao fanamiana izao a, mba hatonga antsika hoe rehefa vao mahita polisy ianao eny an-dalana eny, rehefa vao mahita radara ianao eny an-dalana eny, dia didifolo ny ao an-tsainao. Kanefa tsy hoe didifolo fotsiny ny ao an-tsaiko a, fa mila fantatra hoe inona daholo ilay didifolo. Inona ny didy voalohany? Aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany. Dia andrasonge jerentsika nge le amin'ny toko sy andininy ny Exodios toko 20 no nalaiko eo amin'ny andininy voalohany. Ka ny alohan'izay izy a, dia izy tsy niteny hoe ity ny didy tonga dia aza manao an'izao, aza makary, aza makeroa, aza manao an'izao, aza manao an'izao. Tsy manao an'izany, tsy izany no ny prezenten'Andriamanitra n'ilay didifolo. Fa inona ny tenen'ny voalohany? Inona ny tenen'ny voalohany? Izao ny Jehovah-Andriamanitra izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, tany amin'ny trano fanandevozana. Alohan'ny tenen'Andriamanitra hoe aza mangalatra, aza manao sandravatra voasikotra anao, aza manan'Andriamanikafa, dia niteny izy aloha sy prezente hoe izao ny Jehovah-Andriamanitra, izao izay nanafaka anao, izao izay nanafaka anao tany amin'ny fangejana nisanao teo aloha. Ny tenanao ny zavatra vita taminao izy aloha hoe izao ny Jehovah-Andriamanitra izay namahany olanao tamin'ny ianao nisy problème mandritra ny 3 volana. Za Jehovah-Andriamanitra izay nanasitrana anao, za Jehovah-Andriamanitra izay nanafaka anao tamin'ny zavatra nangejanao teo aloha. Zay izy vao miteny hoe aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany. Zay ny didy voalohany. Tsy hojerentsika tsirairay reto didy reto a, fa hovakiko fotsiny le izy zany a. Dia angamba ny asitsika karazana fifananana kely ndray androany amin'ito didy folo ito, hoe haitsika filaharany tsy anjery ve hatramin'ny farany a, satria raha tsy haitsika le izy ahoana moa no iainantsika amin'le izy rehefa eo. Aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany, aza manao saron-javatra voasikotra ao anao, aza manonona foana ny anaran'i Jehovah-Andriamanitra ao, mahatsiarova ny andro sabata na masina azy enemana ny iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra, manajandra ianao sy ny renao mba ho maro andro ianao, aza mamono olona, aza mitsangatsanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga na melokanina manao, aza mitsiritra ny trano namanao na ny vady namanao, ny ankizy lany na ny ankizy vaviny na ny ombiny na ny brikiny sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany ny lalàna, zay ny polisy amin'ny maha kristianina atsika. Inona moa matena zava-dehibe an'ity hoe fanarahana ny lalàna ity? Ao amin'ny ilay Jaona voalohany toko 2 teo, izy io moa zany dia mizara telo lehibe io. Voalohany dia hoe observation des commandements, fanarahana an'ireo lalàna ireo zany a, dia ny fitiavana rahalàna, amour fraternel, dia ny
fialana amin'izao tontolo izao, miala amin'izao tontolo izao na ny détachement du monde, ny se détacher amin'ny izao tontolo izao zany tsika dia hojerentsika izay rehefa avy eo fa teverina kely amin'ile jaona voalohany toko faharoa teo ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Amin'ny fotoana zany itenenanao hoe kristianina ianao, amin'ny fotoana itenenanao hoe mahafantatra an'Andriamanitra ianao, amin'ny fotoana itenenanao hoe tia an'Andriamanitra ianao, dia tsy facultatif fa obligatoire, tsy maintsy ianao miditra ao anatin'ilay sehatry ny fanarahan-dalàna, miditra ao anatin'ilay sehatry ny fanarahana ny didin'Andriamanitra. Raha tia ahy ianareo tsy izy dia mitandrina ny didiko, fa izay manao hoe fantatra izy nefa tsy mitandrina zany akory dia inona ozy izy? Mpandainga. Ary ny didy dia tsy misosotehanao zany izy ndriky mpandainga, tsy manao an'izany ny didy, fa tena manameloko anao izy, ianao malaza anao fa miaraka amin'Andriamanitra ianao milaza ny tenanao tia an'Andriamanitra ianao kanefa tsy manaraka ny didy, mpandainga ianao. Zany ny ataony didy zany. Ohatr'izany koa nge nataon'ny polisy polisy ve any antsika mpangalatra dia hoe mijanona mety na le mpangalatra raha mety me amin'izany fotoana zany, fa ny polisy rehefa mampiatra ny didy aman-dalàna dia mangina mijanona, mpandainga ianao, miteny mafy ianao ary miteny marary ny didy. Dia nisy le toerana anankiroa jerisika teo ato amin'ity voalohany ity rehefa mahita amin'ny polisy ianao dia matahotra, ato amin'ity faharoany ity rehefa mahita amin'ny polisy ianao dia faly dia izao ny tandremo. Raha sendra ato amin'le raha sendra hoe ato foana ianao zay, ato amin'le isaka mahita polisy dia matahotra foana, dia mila mandiny teny ianao zay hoe misy zavatra tsy normal ao, misy zavatra tsy ara-dalàna ao. Fa raha tokony izy tokony isaka mahita polisy ianao dia faly, isaka mamaky ny didin'Andriamanitra ianao dia faly. Satria ndonge jerena le ao aoriana ao ao aorianan'io misy an'ilay ao aorianan'ilay didy folo, dia ozy izy ny zanak'Israely hoe dia hoy izy tamin'ny Mosesy, aoka ihany ianao ny teny anay dia hieno anao izahay, fa azy Andriamanitra no miteny anay fa andrao maty izahay. Vao ny teny an'ilay didy folo zany Andriamanitra dia varahotsana ny zanak'Israely, matahotra. Aza mamono olona hono, maty sika, aza manan'Andriamanitra fa izao ihany hono, nefa tsika dia manan'Andriamanitra hafa, tsika manompo samy, tsika manana le omby kely tsika iny, volamena iny dia hoariana fotsiny ve, lafo be. Varahotsana zanak'Israely satria vao nahita ny lalàna izy dia varahotsana satria fantany hoe ao anatin'ny fahotana izy mbola milona tanteraka ao anatin'izany fandikan-dalàna zany izy, dia vao mipotra le lalàna dia matahotra izy. Dia moa ve vao mipotra ito lalàna ito dia atahotra ianao androany. Ohatrany nataon'ireo zanak'Israely reto, ao pastera fidy ianao ihany no miteny anay fa raha vao Andriamanitra dia mamay be. Matahotra ve ianao vao mivoaka ny lalàna, fa raha ohatra ao anatinao zany tahotra zany dia mila mandiny teny ianao ary natao anao ty toriteny androany ity. Izay tiany ralàny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fanafitoana ao aminy. Mbola ao anatin'ny lalàna ihany tsika amin'izao tsy haiko raha ampatsy kely amintsika fa ny didy folo dia mizara anankiroa izy io. Ny efatra voalohany dia manambara ny
fitiavany Andriamanitra sy ny olona. Zany hoe misy sary any ohatra zany izy io didifolo sy le azo fijaliana. Ny voalohany toko ohatr'izao amin'izay hita tsara. Ny voalohany dia fifandraisana n'Andriamanitra sy ny olona, didy efatra voalohany zany hoe samy mijery amin'ny baiboly any an-trano fa ny didy efatra voalohany fifandraisantsika sy Andriamanitra. Didy enina manaraka dia fifandraisany tsika samitsika. Dia zany hoe tsika samitsika ohatr'izao zany le izy. Dia mifameno ireo didy ireo. Raha ohatra hoe ohatr'izao fotsiny fifandray amin'Andriamanitra fotsiny ianao dia resaka ao sy Andriamanitra fotsiny zany dia ianao tsy miraraha an'izay sosiete misy anao any. Dia ohatra amin'ny poto le azo fijaliana amin'izay fa tsy azo fijaliana. Dia raha ohatra indray hoe tsy dia tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy dia miraraha zany loatra fa ny anahy rehefa oke fotsiny fifandraisako amin'ny rahalahako dia efa milamina mafianako eto tany. Dia maninona? Ijoro ve ty? Raha tsisy an'ity dia milatsaka ho azy. Dia tsisy dikany, zava-boana. Izay tiany rahalahy no mitoetra amin'ny mazava. Fa izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa makahalany rahalahiny dia mbola ao anatin'ny maizina ihany. Ao anatin'ny mazava ve ianao amin'izao? Ao anatin'ny fanaran-dalàna ve ianao? Manasa anao mba anao jery todika kely amin'ny fiainanao rehefa misy fotoana iny ianao hoe zao daholo ny lalàn'Andriamanitra, zao daholo ny didan'Andriamanitra. Aiza ho aiza amin'izay ny toerana misy anahy, aiza ho aiza amin'izay ny toerana misy anahy. Mifameno ireo lalàn'ireo izy dia amin'izao andro ihany-tsika izao indrindra moa fa indrindra ny any Madagasikara ny fantatro fa ny eto tsy dia mbola fantatro loatra fa be dia be zany ny fiangonana ny olona miteny hoe didy folo zany ange tsy dia misy ilaivana anazy intsony zany. Nisy olona fanerasera tamiko tamin'izay dia nanontany anazy hoe fa maninona reo no testameta taloha fotsiny no testameta vao fotsiny ampiasanareo fa tsy mampiasa an'ilay testameta taloha nareo. Dia izy hoe zany ary zay hoe talohako. Nga zany rehefa hoe taloha ilay testameta dia tsy ampiasaina intsony. Zany ary zay hoe taloha izy. Ka ity didy aman-dalàna ity dia jerentsika andraony hoe amin'ny fotoana manahoana io no foanana. Aiza ho aiza io no foana io didy aman-dalàna io. Jerentsika ny Lioka toko 4:7. Fa ho moramora kokoa ny ahafoana ny lanitra sy ny tany noho ny ahafoana ny tendron-tsoratra iray ao amin'ny lalàna. Possible ho foana ve ny lalàna? Na ao anaty testameta taloha ary izy ho foana ve izy? Tsy possible ho foana ny lalàna. Andriamanitra mihitsy no niteny hoe i Jesosy eto no niteny hoe moramora kokoa izy no ahafoana ny lanitra sy ny tany noho ny lalàna izay napetraka Andriamanitra. Satria io lalàna io dia soratanan'Andriamanitra mihitsy, tanan'Andriamanitra mihitsy fa tsy mba naka sekretera izy hanoratra anazy fa izy mihitsy no nanoratra azy teo amin'ny vato fisaka. Dia niteneniko anareo dia izao ty lalàna izay ty didy folo ity dia loi parfait. Parfait ny lalàna hozy izy izay no saratako ato. Parfait ny lalàna, tsy ampiana, tsy analàna. Mahafinaritra zany manana zavatra parfait ary anisan'ny karaktera itovizan'ny lalàna amin'Andriamanitra mihitsy zany hoe parfait zany, tsisy anampiana, tsisy analàna. Io tsy afaka ny anao tsika hoe andao tsika anangana fiangonana dia ny tsika tsy ataontsika 10 commandement fa ataontsika ohatra hoe 13 commandement. Dia amin'izay ny olona makany andao any amin'ny océan ivavaka fa nendry zareo 13 commandement. Tsy afaka ny anao an'izay tsika ary tsy afaka ny anala ihany koa tsika hoe aloha le aza manao sary ny zavatra voasikotra ao anao esorintsika ndao io esorina fa io tsy dia metimety amintsika. Tsy afaka manao an'izay tsika fa parfait ty lalàna ity. Ny zao izy mitandrina izy rehetra nefa diso amin'ny anankiray dia meloka amin'izy rehetra.
Jakoba toko faharoa andiny fafolo misy an'izay teny izay. Zay mila tandremantsika amin'iny party voalohany iny. Dia ny zavatra tiako lazaina amintsika koa dia izao, tsy teo amin'ny tendrombohitra Sinay ihany i Andriamanitra no nanomboka voalohany name an'io lalàna io. Tsy teo miombon-kevitra amin'izay ve aloha tsika? Sa ozy nareo hoe azavao? Aleo azavaiko. Tsika manko mieritreritra hoe teo amin'ny nanomezan'Andriamanitra ny vato fisaka iny teo ny lalàna zay vao natomboka. Fa tsia. Genesis 4:9-5. Satria fa niaino ny feoko Abrahama ka nitandrina ny nasaiko ny tandremany dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako. Tadio fa i Abrahama dia tany alohan'i Mosesy. Dia izany hoe talohan'i Mosesy zany dia efa nisy ilay didy sy lalàna izay tokony ho tandremantsika. Talohan'ny nanomezana Mosesy an'ilay izy. Efa hatramin'izay mihitsy zany io lalàna izay asaina ho tandremantsika amin'izao io. Dia tsy ala amin'ny resaka lalàna tsika, satria moa ny pôlisy dia lalàna ary mbola eto foana tsika izao. Mitandrina mandrindra ny lalàna. Ny lalàna didy folo ity zany rehefa miresaka lalàna dia didy folo ny resantsika. Manoro antsika ny lalàna amin'izay lalana tokony alehantsika. Mampitandrina antsika izay zavatra sy tokony ataontsika ny lalàna. Tokony ho fitaratra ny lalàna. Izany hoe tokony rehefa mijery ny lalàna zany tsika dia ohatran'ny fitaratra. Azonareo ve tiako tenenina? Azonareo tiako tenenina? Rehefa mijery fitaratra ianao dia ianao ihany hitanao eo. Dia raha ohatra hoe misy pentimpentina kely eto amin'ny tarehanao dia amin'ny fitaratra anao hitanao dia esorinao amin'ny tananao ilay izy avy eo. Tsy afaka ny hoe ilay fitaratra anao mafazy. Azonao? Fa ilay tanana ianao zany no mandray fanapahan-kevitra hamafa izay zavatra tsy mety eny amin'ny tarehanao rehefa mijery fitaratra ianao. Ka ny lalàna zany dia napetraka mba hijerevantsika sy hanitsitsika izay zavatra tsy mety amintsika. Dia rehefa miditra ao anatin'izay hoe fanarahan-dalàna izay isika dia zavatra ngeza be ity ny hoe mila manaiky ny fiovana isika. Mila manaiky ny fiovana isika. Rehefa mandinika ny fiainanao ianao dia jereo izay hoe raha mitena ny lalàna hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao, dia nefa izay tsy nitezaina tamin'izany manaja ray sy reny izany. Kiza indray no nitaizanao raha tsy ireo ihany. Dia rehefa tsy manaja ny rainao sy ny reninao ianao dia mila manaiky ianao hoe hatramin'izay tsy nanaja ny ray bonjour hatramin'izay tsy nanaja ny ray sy ny reko, dia amin'izao kosa indray dia manaiky ny fiovana hanaja ny ray sy ny reko. Mbola ao ve nareo? Animation daholo ireny mba hahatonga anareo fantoka tsara fa tsy mety sika raha matoritory dia ndresaka ihany koa isika ny lalàna dia manala antsika amin'ny zao tontolo izao. Ndao jerentsika le iverina amin'le 1 Jean teo tsika chapitre 2 verset 15. Aza tia izao tontolo izao na ny zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao aminy ny fitiavana ny ray. Ka raha indray ianao fa ilaza hoe tena tiako ny ray, tena tiako Andriamanitra, je t'aime Jésus, je t'aime Seigneur, saky mihetsika dia mira. Tika anao Jesosy, mitory-teny ianao, tika anao Jesosy, tika anao Jesosy, kanefa tsy ao aminao ny fitiavana indray raha ohatra ka mbola tia izao tontolo izao ianao. Inona moa ny atao hoe tia izao tontolo izao?
aminareo inany atao hoe tia zao tontolo zao ny manaraka ny fanao zao tontolo zao, mankafy ny fiainana zao tontolo zao. Ianareo ve ny tantaran'ny vadiny Lota? Tsy nafoy izy dia nierika, lalina be zany a. Nasaina nivoaka ny tanàna zany zareo. Tanàna inona moa io ialana io? Sodoma sy Gomora. Rehefa niala ny tanàna izy a dia nakaty ohatr'izao. Ijerevako eo mbola mijery anavy ianareo raha mankaty a. Fa mahita ny tsy mahita ny ainatrano dia aleo eto ihany. Rehefa niala tao Sodoma sy Gomora zareo a dia nididy napetraka Andriamanitra dia hoe aza merika aza mitodika. Dia inona nefa nataony vadiny Lota? Mbola nerika ihany izy dia lasa vongatsira. Dia izao a tsy le lohany nerika nanao ohatr'izao ny problème. Iny tsy olana satria imagineo zany hoe le tanàna may, ny olona atao rehetrarehetra maty, dia ry zareo a andeha hiala amin'le tanàna. Efa atao hoe fery ambonimbony ery zany izy ohatrany hoe fa manomboka hiakatra Salève dia efa miakatra ambonimbony izy a dia any vadiny Lota zay vao nerika dia any amin'ny kodaoda any zany izy no vadika vongatsira. Dia raha tsisy nerika koa ireo olona niaraka tamin'ireo dia iza zany ny nahafantarany hoe lasa vongatsira izy? Azonareo ve tiako tenenina aloha e? Izany hoe tsy le lohany merika manao ohatr'izao ny problème, fa le fony sy ny sainy mbola ao tanteraka. Fony sy ny sainy mbola ao tanteraka. Mila manaiky fiovantsika ozy izy ateo. Ka ao anatin'ity fanarahan-dalàna ity, fanarahana ny didy folo, dia mila manaiky ny fiovana koa ianao. Mila manaiky ny fiovana ianao. Miala amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Dia inona ny mety fanaon'izao tontolo izao? Samy mieritreritra. Mijereva fitaratra, jereo ny lalàna. Fa raha ohatra hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny zavatra ataonao, dia fanaon'izao tontolo izao izay. Dia esory, fafao. Torohevitra ngeza be zany fa ohatrany hoe teniteneniko fotsiny. Dia mety hibetsaka aminareo ny teny hoe dia zay zany dia tsy mba hanao izay mahafalifaly ny fonay mihitsy, tsy mba hiprofiten'ny fiainana, tsy mba hoe tsy mba hakafy ny fiainana mihitsy fa dia teritereny didy mandalanao lava izao. Dia voalohany aloha raha tena ohatran'ilay fiteniko teo ny fiteninao azy dia ovay avy hatrany a, fa tsy mety izay. Fa tsy mba hakafy fiainana mihitsy ve zany ianao? Satria tia fiainantsika tia koa nge a dia cadeau avy amin'Andriamanitra. Vao mifoha maraina dia efa cadeau zay. Dia tsy mba hakamamy an'ity fiainana ty koa sa ventsika e? Tsy mandahazy zany a. Fa za mahita fomba hakamamina fiainana nefa tsy manao fanao izao tontolo izao. Mino ve nareo hoe misy zany? Makamamy ny fiainana, miprofite amin'ny fiainana, le cadeau omen'Andriamanitra anao isan'andro, profitena. Kanefa dia tsy manao ny fanao izao tontolo izao. Dia ny fombafomba kely mba hitako zany dia izao a, zaraiko aminareo izy androany hoe ahoana ny akamamina fiainana. Eny fa na dia eo aza ny lalàna sy ny didy izay mety amefe atsika, amepetra atsika hoe misy limite ny zavatra ataotsika. Dia izao ny tadidio, tsy mitandrina ny lalàna isika mba ho voavonjy, fa mitandrina ny lalàna isika satria efa voavonjy. Zava-dehibe zay. Ny anton'izay dia izao,
Arak'le voalaza antsika teo tam'le namaky an'le didy folo teo tsika dia Andriamanitra sy tonga dia nametraka ny didy fotsiny hoe zao daholo ny didy, aza manao zao, aza manao zao, aza makatsy, aza makaroa. Fa ny teny izy aloha hoe izao le nitondranao avy tany Egypta tany amin'ny trano nahadevozanao, zay vao namena ny lalàna. Androany koa dia tsy men'Andriamanitra antsika ny lalàna mba hahatonga antsika ho voavonjy, fa androany dia mampitambirina kely aloha Andriamanitra alohany anarahantsika ny lalàna hoe izaho no Andriamanitra izay efa naniraka ny zanako, izay efa naniraka ny zanako ho faty ho anao. Zay vao manome anao an'reto lalàna reto. Ka rehefa tsapanao hoe efa raisinao aloha zany i Jesosy le naniraka, Andriamanitra le naniraka an Jesosy ho avitra ao antsika iny, dia rehefa mandray an Jesosy tsika dia manaraka ho azy ny lalàna, manaraka ho azy zany hoe aza manao sarin-javatra izany, aza mamono olona, aza mitsangatsanga, aza mangalatra, mandeha ho azy zany rehetrarehetra zany. Ka ny tena ataoko hoe adi-clé tokony ho tadiditsika isan'andro dia izao: efa nahazo famonjena ianao, efa nahazo an Jesosy ianao, ka izany didy aman-dalàna zany tsy ho zavatra maneritery anao mihitsy fa iainanao. Rehefa mahazo an Jesosy ianao dia iainanao le izy. Misy fitoko sy andiny nafinaritra be anazay fa tsy hitako le izy. Ity le izy ity ao amin'ny andininy fahaenina, Jean 2:6, izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany, tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany. Dia izay zany le adi-clé nresahako teo hoe mba tsy hahatonga anao atsiaro be hoe voakejakeja ny lalàna, hoe voamesika kely ianao dia io indray fa lalàna tsy afaka makany loza, voatady andeha ho ary kely dia hoe ay lalàna, misy lalàna ity, voafeha loza. Fa zany hoe mba tsy hahatonga anao rehefa vao mahita ny lalàna dia matahotra, fa rehefa mba mahita ny lalàna dia faly, satria rehefa mahita ny lalàna ianao dia sarinao ihany ny hitanao eo, satria fiainanao ihany ny hitanao eo. Aza mijangazanga zany, efa fiainako zany. Aza mamono olona zany, efa fiainako zany. Aza manao sarin-javatra fisikotronao, efa fiainako zany. Izy rehetra, fa tsy hoe ny sasatsasany fotsiny, tsy hoe sivy na hoe ny valo, fa izy rehetra rehefa mandray an Jesosy zany ianao dia lasa fiainanao zany. Mbola ao ve ianareo? Mahafinaritra. Izay milaza fa mitoetra ho aminy izy kanefa tsy mandeha arak'izay nandehanany. Dia tsy mitoetra ho aminy izy izay ary mandeha any amin'ny maizina. Mila mandeha arak'izay nandehanan'i Jesosy isika. Mila miaina arak'izay niainan'i Jesosy isika. Raha nanokana fotoany Jesosy iresahana amin'ny rainy hivavaka, dia mila manokana fotoana ianao iresahana amin'ny ray hivavaka. Raha nandeha nakany amin'ny sinagoga Jesosy andeha hivavaka rehefa andro sabata, dia mila makany amin'ny sinagoga ianao hivavaka ihany koa rehefa andro sabata. Azonao le izy. Dia amin'izay fotoana izay ianao tsy hatsiaro intsony voakeja ny lalàna. Amin'izay fotoana izay ianao tsy hatsiaro intsony voaheloka ny lalàna. Rehefa vao mahita lalàna ianao eo alohanao eo dia tsy matahotra. Vao mahita polisy ianao dia hivarahotsana foana ve? Fa miaina ao anatin'ny lalàna dia lasa fiainanao le lalàna. Tsaka mahita lalàna ianao dia valy. Hoe izay ny didy folo, izay ny fiainako. Ary ny didy folo araka ilay voalazantsika teo dia mariky ny fifandraisana, mariky ny fitiavana entre antsika sy Andriamanitra, sy fitiavana entre antsika, entre ny tsika samitsika. Dia ilay niresahana teo ihany koa hoe
izay milaza fa mandeha amin'ny mazava izy nefa mbola mankala ny ralahany a dia mbola ao anatin'ny maizina ihany izy. Ny rariana amintsika tsirairay avy manomboka androany dia samy andeha ao amin'ny mazava daholo tsika, mandeha ao amin'ny mazava, ao anatin'ny lalàna, ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ao anatin'ny fitiavana ny rahalahy, mba iainantsika zany le izy amin'izay fotoana izay a, dia tsy atsaro intsontsika ho voakeja ny lalàna. Dia le fanontaniana mipetraka teo dia hoe inona ozy izy ny tokony hanosika antsika hitandrina ny didy? Dia hoe fitiavana, fitiavana, fitiavana. Ay, inona ny tokony hanosika anao hitandrina ny didy? Tadidio fa fitiavana. Inona ny mahatonga na polisy, saika diniko polisy a, inona ny mahatonga na polisy miteny anao hoe limité à 50 ty toerany ty? Fa satria eo misy zazakely miampita à 30 ohatra, misy zazakely miampita dia raha mandeha mafy ianao dia voadonanao le zaza, satria eto propriété privé dia mety ho voadonanao, misy mandona olo ianao, satria matoty limité à 110 dia satria misy antsana be dia raha mandeha 140 ianao 150 dia mety perdre contrôle dia ho lasa any. Fitiavana mahatonga ny polisy mametraka an'izany lalàna izany. Matoa asiana ny couvre-feu dia satria ny tsy haiko na mpangalatra ve manaja couvre-feu satria mpangalatra mandeha any amin'ny orany couvre-feu any izy mandeha ny mpanendaka dia matoa apetraka amin'ny polisy hoe tsy azo ale eto amin'ny toerany amin'izao ka hatramin'izao, dia satria misy ratsy ao. Fitiavan'le polisy anao a mba tsy hahatonga anao voendaka, mahatonga ny polisy a mametraka an'izay lalàn'izay. Dia rehefa natahotra le zanak'Israely na haino an'le didin'Andriamanitra dia ao amin'ny 19 amin'ilay Exodus teo dia izao no lazay Mosesy tamin'izareo, dia lazaiko aminareo androany ihany koa. Aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizaha-toetra anareo ary mba ho eo anatrehany tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanotanareo. Dia ohatr'izay koa ny tenen'le Jaona teo, Jaona voalohany toko faharoa teo hoe anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Tenanareo zany za androany hoe izany afatra lehibe zany no renesinareo androany mba tsy hanotanareo. Raisiko izany didy izany androany mba tsy hanotako, ary iainako izany didy izany mba tsy hatahorako an'Andriamanitra rehefa miteny anahy. Iainako izany didy izany androany, ary izy rehetra no iainako mba te anasanareo a, mba te hanasanareo androany hoe handray an'izay fanapa-kevitra izay, iainao anatin'ny lalàna, iainao anatin'ny didy folo. Izay mahatonga na tsy mitsahatra miteny sy mamerimberina hoe raisy Jesosy eo amin'ny fiainanao. Chaque fois nisy namako anankiray izay vao nalala izy hoe adventiste dia izao ny zavatra teneniny hoe nareo zany le mahay baiboly be. Dia natao ohatray moa ny tena hoe raha izao hito manontany toko sy andinina eo nga mahafantatra. Fa izao ny zavatra navaliko anazy, tsy voatery ny fahaizanao tsy anjery ny Genesis hatramin'ny Apokalipsy ny zava-dehibe, fa ny fampiaranao an'ilay teny eo amin'ny fiainanao. Dia tsy teny aminao hoe tsy maintsy anaranao tsy anjery ny Exodus rehetrarehetra, izay ianao vovavonjy. Tsy maintsy anaranao tsy anjery ny didy folo rehetrarehetra samaraina tsy maintsy averinao 10. Izay ianao vovavonjy, izay ianao vao
andeha amin'ny famarinana zay ianao vao andeha mazava tsia fa mila manaiky ny fiovany ianao amin'ny fiainanao, mila manaiky ny fiovany ianao amin'ny fiainanao. Raha zatra tsy nanara-dalàna ianao teo aloha dia mibitsika ao am-ponao Andriamanitra androany. Mila manaiky ny fiovany ianao androany, mila manaiky miaina ao anatin'izany lalàna zany ianao androany. Mbola ao ve tsika? Les enfants, vous êtes là? Vous êtes là? Bah, si vous êtes là, faites moins de bruit alors. Parce qu'on va terminer la prédication. Tady ty hoe fiarovana sa fanamelohana ny lohateniny toritentsika androany. Dia rehefa mahita ny lalàna ave ianao dia mahatsiaro voaro sa mahatsiaro voameloka. Fa raha mahatsiaro voameloka ianao dia mbola tsy tary ianao amin'izao, mbola fotoana n'izao andraisanao fanapa-kevitra hiainanao anatin'ny lalàna mba hahatonga anao ho voaro ny lalàna. Raiso Jesosy eo amin'ny fiainanao. Dia androany dia tianao antso ho anao. Raha vony ianao andray an'izany fanapa-kevitra izany, raha vonina fotsiny ianao anaiky ny fiovana, raha vonina ianao hiteny amin'Andriamanitra hoe ty Andriamanitra fa vonina iaina eo amin'ny lalànao ka ninona zavatra hitranga, ninona zavatra hitranga dia tsy atahotra ny lalàna fa efa iainako ny lalàna. Raha vonina andray an'izany fanapa-kevitra izany dia manasanao mba hitsangana fa te hanonona tony-bavaka ao anao androany. Manasanao mba hitranga fandraisana fanapa-kevitra manokana izany, tsy saka neriterena fa ny fitsangananao dia mariky ny fanoloranao tenin'Andriamanitra, mariky ny fanarahanao an'Andriamanitra, mariky ny fanarahanao ny dian'i Jesosy arak'izay efa nataony. Andriamanitra ray masino, indreto izahay mijoro eto anolohan'ny seza fiandriananao amin'ity androany ity. Mpanota ihany izahay, meloka izahay, kanefa androany dia nampianarinao izahay mba hiainao amin'ny lalàna. Ka izao fitsangananay tsiraray avy izao Andriamanitra dia maneho ny fahavononanay. Fa tahaka ny nanoratanao ny lalàna tamin'ny vato fisaka teo amin'ny tendrombohitra Sinay, dia mangataka aminao izay mba nitananao mihitsy ny hanoratra izany lalàna izany ao am-ponay tsiraray avy, ka mba hiainanay izany lalàna izany Andriamanitra. Dia ninona zavatra ataonay, ninona zavatra toerana alehanay dia ho tsapanay mandrakariva fa efa anao izahay, ary mba tsy oatra ny valy izahay, mba hakama amin'ny fiainana izahay kanefa hiaina tanteraka ao anatin'ny lalàna. Mamiala anay Jesosy malala. Amen. Amen. Zany dia rehantsika Andriamanitra nindrana ny Osea Andriamanatsoa namerina amintsika indray nampatsiahintsika ny sarobidin'izany fitandremana ny didiny izany, satria izay no any pirofo-pitiavana azontsika seho an'Andriamanitra. Mialohan'ny tsodrano ataon'ny olona vonjinirina dia ary hitsangantsika anao ny hira ray eo an-tananao, apetrakantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra tokoa ny fanirintsika teo hiverina hitandrina izany didy izany, ary anaiky ny fiovana araka ny toritenina atao teo. Ary hitsangantsika anao ny hira ray eo an-tananao tokoa, andiny voalohany sy faharoa,
aorian'izay dia lola vonjinyrina no anonona ny tsodrano ho antsika tsirairay avy. Raha eo an-tanànao ny fianako azony mafy isan'andro eo anilanao toko no fionona ny foko izao anilanao rirakotia eo anilanao mandrakisa fiadana natanteraka no eo anilanao ny tompo foampoky ny zavatso no tsapako raha eo amina anilanao rirakotia eo anilanao mandrakisa isaorantsika Andriamanitra fa isan'andro isika dia omeny tsodrano foana ka dia isaorana eram-po eran-tsaina izy noho izany raisoarany tsodrano izay avao amin'ny salamo fa 1:20 ary ny 9:7 ka hatramin'ny 9. Tsy mba avelany angozoozo ane ny tongotrao, tsy horendrehana ny mpiaro anao. Indro tsy matorona rendrena ny mpiaro ny Emasetel. Amen. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofana eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka ianao na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Mandehana amin'ny fiadanany. Amen. Amen.